Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana no hitsidianay ny tokantranonao na ny toeram-piasanao ihany koa raha toka any am-piasana ianao na eto Madagasikara na any ivelan'ny nosy manaraka mivantana ity fandarana gasy mafoaka eto amin'ny televiziona malagasy ity. Ny vahintsika androany dia ankizy vavikely dia tsy iza fa Micho. Izy dia mpianatry ny École Internationale Marify ary voafidy manokana ho ambassadeur kely, zany hoe niaina nanao ny asana ambassadeur nandritra ny andro ny 13 aprily. Ny daty ny 13 aprily dia andro izay nosafidin'ny filohan'ny Republikan'ny Turquie voalohany natokana ho an'ny andron'ny souveraineté sy andron'ny ankizy. Dia tsy diso anjara tamin'ny fankalazana izany isika teto Madagasikara ka tetsy amin'ny École Internationale Marify talata maty no nanamariana izany andro lehibe izany. Iza marina moa Micho kely hafiriana no nanomanana izany asana ambassadeur zany. Nisy ny lahateny nataony tamin'ny teny vahiny, nisy ny fandraisany vahiny lehibe izay tsy iza fa ny ambassadeur ny Turquie miaraka amin'ny filohan'ny Fondation Marify eto Madagasikara. Dia maro ny andraikitra no sahaniny nandritra izany tontolo andro izany. Ny andindiny izay no entinay aminao androany ato anatin'ny gasy mafoaka. Izy no andria mialy ny aina Micho, zazavavy eo amin'ny kilasy CM1 eto amin'ny École Internationale Marify talata maty. Izy no voafidy ho petite ambassadrice, zany hoe manao ny asana ambassadeur nandritra ny andro ny 13 aprily na ny andro nasionaly momba ny fahaleovantena sy ny ankizy. Anio fa 13 aprily dia mankalaza ny andro nasionaly ho an'ny fahaleovantena sy ny ankizy isika. Ity daty ity dia fanomezana avy amin'ny Republikan'ny Turquie. Fety ho an'ny ankizy maneran-tany izy ity. Mijaino avy amin'ny kafaliana zahay. Mihira sy milalao miaraka amin'ny namana. Mandofa famokafaliana ny sainanay izahay. Okaty anioina fa ankizy isika dia fifaliana ho an'ny anio ary fanantenana ho an'ny ampitso. Mila mitambatra isika hamonina tontolo fifidianana, filaminana ary fahasambarana. Tonga ny 13 aprily mirary fety sambatra ho an'ny rehetra. Inona marina moa ny daty ny 13 aprily ary nahoana no mankalaza izany isika eto Madagasikara? Ny président turc anisan'ny voalohany, le président Mustafa Kemal Atatürk, filohan'ny Republikan'ny Turquie nanomboka tamin'ny 1923 hatramin'ny nahafaty azy. Izy no naka an'io didim-panjakana lehibe io, isiny zany atao hoe souveraineté ho an'ny ankizy zany. Tahaka ny any Turquie arak'izany dia mankalaza ny 13 aprily andro nasionaly momba ny fahaleovantena sy ny ankizy ihany koa isika eto Madagasikara ka teto amin'ny sekoly iraisam-pirenena Marify eto talata maty no nanaovana izany. Nisy ny hetsika fanabeazana sy ny fialamboly maro samihafa. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, zany hoe fety ho an'ny ankizy. Raha teto amintsika eto Madagasikara zay dia roa taona misesy dia ny ankizy asaina manao zany hoe asana ambassadeur zany. Dia sahala amin'izay zany nankalazana an'io ary rahantsika malala moa fa amin'ny fahendrena turque dia zava-dehibe mihitsy ny azy le journée de la souveraineté et de l'enfance. Herinandro teo no nanomana ny Micho ity andraikitra amin'ny maha-ambassadeur kely azy ity. Nisy ny fianarana lahateny turc sy ny lahateny malagasy ka ankoatra ny mpampianatra azy dia nanampy betsaka azy tany an-tokantrano ihany koa ny rainy. Armahany edemistira. Bugün dünya tüm çocuklarının bayramı. Arkadaşlarımızla birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak geleceğe neşe ile bakıyoruz. Neşeyle, coşkuyla sarıyoruz bayrakları. 23 Nisan geldi. Kutlu olsun bayramımız. Fanomana ny herinandro sa firy andro? Une semaine. Rehefa tonga aty am-pianarana dia mamerina aloha nareo sy maîtresse? Ie, mamerina izay. Dia ahoana indray rehefa any an-trano? Any an-trano kosa mamerina dia teny any dadanay raha tsara le izy na tsara dia rehefa raha misy faute kely dia mba ampiny
mpanabe tonivon'ity école internationale marifa ity ny rainy mitso ka izay no antony tonga azy ireo ny safidy hianatra etonivony ity sekoly turka ity izay marina fa sekoly laika. Satria dadanay mantsy efa niasa taty dia mba hiverina aty izy asa dia nandeha kody taty koa. Fony izy mbola katita kely nanomboka tany amin'ny kilasy CP no nanomboka nianatra teto amin'ny Marify Mitso ary kilasy CM1 izy amin'izao fotoana izao. CM1 nanomboka hainao firy taona zany hitra nianatra tato? 5 nanomboka tany kilasy firy zany? tany MCP. Tombo no any Mitso sy ireo mpianatra eto ny fifehezana ny teny malagasy sy ny teny vahiny. Ny sekoly iraisam-pirenena Marifa Mantsy dia miavaka amin'ny fampianarana sy ny fanajana ny kolotsaina isan-karazany. Mampifangaro ihany koa ny rafim-panabeazana malagasy sy frantsay ka ahafahan'ny mpianatra eto mahazo diplôma ekena maneran-tany. Manao turc zay, anglais, français, dia misy allemand koa, dia malagasy. Nanao kabary tamin'ny fiteny maro samihafa ireto ambassador kely ireto: fiteny turka, fiteny malagasy, fiteny frantsay ary ny fiteny anglisy. Today, on April 23rd, we celebrate the National Solidarity and Children's Day. This day was a gift from the Republic of Turkey. Today is a celebration for all the children of the world. We look to the future with joy, singing songs and playing games with our friends. We joyfully wave our flags. April 23rd has come. Happy celebrations to all. Let us not forget, we the children are today's joy and tomorrow's hopes. We must unite ourselves to create a world filled of love, peace and happiness. Voafidy hiaina ny andraikitry ny ambassador ihany koa Abdullah, zazalahy kely mpianatra ao amin'ny kilasy CM2. Izy indray dia nanao lahateny amin'ny fiteny frantsay sy teny anglisy nandritra ny andro ny 13 aprily izay andro natokana ho fetin'ny ankizy sady ankalazana ny fahaleovantenan'ny ankizy. Aujourd'hui, le 23 avril, c'est la journée nationale de la souveraineté et de l'enfance. Le 23 avril a été un cadeau de la République de Turquie. Cette fête-là est pour tous les enfants au monde. Nous regardons l'avenir avec joie, en chantant des chansons et en jouant à des jeux avec nos amis. Nous levons joyeusement nos drapeaux. Le 23 avril est là. Joyeux fête à tous. Nanomboka tamin'ny taona lasy Abdullah nianatra teto Marify. Ny zokiny no efa nandrato fianarana teto. Pourquoi tu as choisi Marify comme école? Parce que j'ai bien aimé quand mon frère est entré, il m'a raconté, c'était très bien l'école. Et pour ça que je suis entrée. Amin'ny mahasekoly iraisam-pirenena ny Marify, teny kely dia efa beazana hifehy fiteny maro ny mpianatra mba hanamorana ny fanohizan'izy ireo ny fianarany any ivelan'ny nosy. Efa betsaka mantsy ny mpianatra Marify no mianatra any Turquie. Est-ce que vous étudiez plusieurs langues à l'école? Oui, on étudie l'anglais, le turc et malgache. Isaky ny alarobia hariva kosa dia manao activité parascolaire ny mpianatra. Tanjona ny hampivelarana ny mahaolona na ara-batana io na ara-tsaina. Malalaka ny safidin'ny mpianatra amin'ny activité izay ataony. Il y a art plastique, informatique, sciences, danse et d'autres activités. Et qu'est-ce que tu préfères le plus? Sciences. Pourquoi? J'aime la science. Ho an'i Abdullah manokana dia 3 andro no nanomanany ny diskory izay nataony nandritra ny andro ny 13 aprily ary tena nankafiziny io lahateny nataony io. J'ai bien aimé le discours parce qu'il y avait beaucoup de vie dans le discours. Et combien de temps tu as préparé ton discours? 3 jours, je pense. Maniry ny ho tonga footballeur professionnel i Abdullah raha toka maniry ho tonga mpitantana orinasa kosa i Mitso rehefa lehibe. Quel est ton métier à l'avenir? Footballeur. Et c'est qui ton footballeur professionnel, ton préféré? Ronaldo. Inazony asa tiany Mitso atao rehefa lehibe? Mba no ohatrany hoe directeur en zavatry, ohatrany hoe propriétaire magasin, ohatran'izany. Rehefa vita ny tafatafa nataon'izy mianadahy kely tamin'Andriamatoa ambassador ny Turquie Son Excellence Monsieur Ishak Ebrar Chubukchu sy ny solotena ny Fondation Marify eto Madagasikara Andriamatoa Bilal Demirje dia nirosy tamin'ny fanaovana soni ireo taratasy amin'ny maha-ambassador kely azy ireo. Izy mianadahy avy teo dia niaraka naka sary ary dia nitafatafa tamin'ny mpanao gazety. Dia vita izao ilay resatresaka teo
dia ohatranao la fihetseham-ponao nafinaritra anao le izy fa Ie, nahafinaritra be. ina tena nahafalinao zany andro Nafaly anahy zao mba handresaka niaraka amin'ny directeur sy ambassadeur. Feno dia feno ny programan'izy mianadahy ambassadeur kely. Nataonay taty am-pianarana zao ny lalao nandia dia sakafo. nafinaritra anao ve le izy Ie, nafinaritra be anahy mihitsy. et est-ce que tu as aimé ta journée parce qu'aujourd'hui c'est la journée des enfants Oui, c'était très bien. qu'est-ce que tu as aimé le plus Quand il y avait les clowns, c'était très rigolo. ah d'accord J'ai bien rigolé. Je m'appelle comment? Je vais être avec toi. Je vais être avec toi, oui. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Voilà. Ambom-piaonan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ireo vahinona saina teto amin'ny sekoly Marifa Talatamaty nandritra ny fankalazana ny 13 aprily tamin'ny alalan'ny sahanasa maro sy ny fety isan-karazany. Nambaran'ny tale jeneraly ny sekoly Marifa Andriamatoa Ramanantsoa Fanomezana fa mikendry indrindra ny hanasongadinana ny anjara toeran'ny ankizy amin'ny fananganana ny hoavin'izy ireo ity andro ity. Raha malalina moa fa antsika mba manana mpanakanto dia tsy izy efa nitarika momota izay nisan'ny nanafana an'izay fotoana izay kanefa ihany koa dia nanasa solotena ny mpianatra amin'ny EPP fito izay manodidina eto Talatamaty ohatrany hoe Amboroy, Talatamaty, Merinavony, Ambatolampy, Faralaza, Maibahoaka dia nakakizy tamin'ireny zany nanao fifananana teto amin'ny établissement dia tao ny fifananana voalohany zany ny mikasika ny korsagony, tao ny mikasika ny rano dia ny fisintomana tady dia samy établissement no mifaninana fa dia izay nandresy moa dia nitolorana cadeau araka ny tokony ho izy ary tsy adiny koa nameraka cadeau an'ny établissement tsirairay avy. Ao anatin'ny fankalazana ny 13 aprily dia nisy ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny lalao maro izay natao. Ny mpianatry ny ambaratonga fototra dia niaraka nankafy izany tamin'ireo ankizy avy amin'ny EPP manodidina toy ny EPP Faralaza, Talatamaty, Merinavony, Amboroy, Maibahoaka, Ambohibao ary Ambatolampy. Nisy ny lalao nentim-paharazana toy ny vitsili, ny fisintomana tady, ny fifananana amin'ny lalao rano, ny hazakazaka mitondra atody sy ny maro hafa. Nandray anjara mavitrika ny mpianatry ny EPP Ambatolampy ary ny bata amboara robe izao sy medaly maro. Maromaro ny fifananana izay natrehana tao ny vitsilia, ny korsa atody, ny korsa gony, ny rano fanipy rano dia nisana zonay an'ity kopy dia ny korsa atody sy ny fampisitona tady izay nazonay an'ny lokandroany. Reharehan'ny sekoly EPP Ambatolampy izany ary fierté ho an'ny mpianatra sy ny mpanabe ary indrindra ho an'ny zapasisy Ambohimanarina. Isan'ny tena fierté ho anay le izy ary tsy ho anay rery fa ho an'ny zapasisy sy ny Ambohimanarina rehetrarehetra dia mahafinaritra anay le voninahitra ho anay mpanabe sy ny ankizy, mpanabe sy ny ankizy zany dia miaraka amin'ny taletsekoly sy ny resefy zapy dia mahafinaritra le izy. Notsindriny ity mpanabe ity fa ilaina amin'ny fanabeazana ny fifanakalozana eo amin'ny samy sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina. Isan'ny tena zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana ny ankizy ny fivoahana amin'ny toerana hafa ankoatran'ny toerana izay anabeazana azy ny ao an-tsekoly. Isan'ny mampisokatra ny sainy sy mampihetsika ny ara-batana sy ny ara-tsainy ilay izy. Tena mahafinaritra.
Mpianatry ny EPP Ambatolampy kilasy CM1 ivolan'Andreny Rino ary izy no nibata ny amboary tamin'ny fifaninanana mitondra atody ao anaty sotro. Ny lalaon'izy taty dia vitsily dia kosa-gony dia sitina tady dia atody dia nitsoka-paloma. Ina tena nafinaritra anao indrindra? Atody. Tamin'izay ve nahazoanao an'ilay kopy? Nahazoako an'ilay kopy dia ilay faninana teo dia nandeha mafy dia nahazo. Teo amin'ny lalao iraisana kosa tamin'ny fifampisintomana tady no nandresen'ny Eric Rabarson, mpianatra kilasy CM1 avao amin'ny EPP Ambatolampy ihany. Ina daholo karazana lalao nataonareo taty izany? Tsoka ballon, dia sitina tady, dia course gony. Ina tena nafinaritra anao indrindra? Le sitina tady. Na ireo vahiny aza dia liana tamin'ny kilalao malagasy ka dia nandray anjara mavitrika ireo teratany Turka miasa eo anivon'ny ambasady. Profiny firalahiana eo amin'ny Madagasikara sy Turkia izany. Nisy ihany koa ny fanentanana nataony nitarika Momonta izay nanome fialamboly sy hafaliana ho an'ireo katita kely ary eo amin'ny lafin'ny kolontsaina dia samy naseho teto na ny dihy turka na ny dihy malagasy izay mifanaraka tanteraka amin'ny tanjona tamin'ity fankalazana ny 13 aprily andro natokana ho an'ny ankizy ity.
Raha te ho tafita dia voalohany tokony mianatra tsara, manao devoir be dia be mihitsy dia mianatra lesona. Il faut bien travailler, faire tous nos devoirs, écouter les parents et les grands. Il faut bien respecter tout le monde et il faut chasser nos rêves. Raha nanaraka tsara ny gasy mavoaka ianao androany a dia nisy ny afatra nentin'ny Andria Mialy ny aina Micho sy Abdoula izay ambassadeur kely a ankizy voafidy iainan'izany hoe asana ambassadeur izany a nandritra ny andro 13 aprily, andro izay natokany firenena turka ho an'ny ankizy. Ny isan'ny afatra voalohany dia hoe raha te ho tafita ianao, raha te ho tafita isika mpianatra izay manaraka an'ity fandaharana ity dia mila mahafo fotoana, mila mahafehy tena, mianadesona, mila mahafo fotoana, manao devoir ary ihany koa mila manana tanjona hoe te ho tonga inona ianao rehefa lehibe. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoana ho anao indray ny ekipa rehetra amin'ny herinay no toy izao, mametraka ny veloma finaritra, tompoko lahy sy tompoko vavy.